sekoly mahareta tsara ianao mandrapiavin'ilay tompo andramanitra ilay ray zay be fitiavana no masi anampitantana komaeretsa ry sekoly uvondona susay tsy anana ia amin'ny asa fanabeazana abandrosonany tanindrazana sekoly mahareta tsara ianao mandrapiavin'ilay tompo jesosokina izy no hitarika osay vavolombelona tsy menatra komaeretsa ry sekoly uvondona susay tsy anana iay amin'ny asa fanabeazana abandrosonany tanindrazana sekoly mahareta tsara ianao mandrapiavin'ilay tompo zay tsaranao lay fanahy imasinany no ampahelinay zanaizane komaeretsa ry sekoly uvondona susay tsy anana ia amin'ny asa fanabeazana abandrosonany tanindrazana faly misaotra an'Andriamanitra isika riavako nahatratra indray zao andro lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izao dia ny fankalazana ny pentekosta na ho fahatsarovana ny nanomezana ny fanahy masina ny fiangonana voalohany. Amin'ity andro aty riavako malala dia isaorantsika an'Andriamanitra fa efa miverina ampiangonana isika miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra fa natao indrindra zao fampikoavahana izao eto amin'ny ity tambajotra ity mba ho atsika izay tsy afaka makany ampiangonana noho ny amin'ny izay famerana noho ny antony ara-pahasalamana izay fantatsika sy arahantsika raha teo. Andeha ary isika zao riavako ampiombona ny feontsika idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra. Riavako malala ho amin'ny tompony ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Idera an'Andriamanitra isika manao hoe manomeza Jehova zanak'Andriamanitra eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Omeo an'i Jehova ny voninahitry ny anarany miankofa eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiaingona masina. Ny feon'i Jehova no eny ambonin'ny ranobe Andriamanitry ny voninahitra no mampikotrokorana. Jehova no eny ambonin'ny ranobe ny feon'i Jehova be hery ny feon'i Jehova be voninahitra ny feon'i Jehova manoritory ny azo sedera eny Jehova manoritory ny azo sedera ny Libanona dia mampitsambikina azy tahaka ny zanak'omby izy. Libanona sy Siriona dia tahaka ny zanaky ny ombomanga. Ny feon'i Jehova mampisaraka ny lelafy ny feon'i Jehova mampiororo ny efitra Jehova mampiororo ny efitra kadesy. Ny feon'i Jehova mampiteraka ny dera vavy ary mivovo ny alabe ary ny ao an-tempolo ny samy manao hoe voninahitra. Jehova mipetraka teo ambonin'ny safidrano eny Jehova mipetraka ho mpanjaka mandrakizay. Jehova hanome hery ny olona Jehova hitany olony amin'ny fiadanana. Amen.
Andriamanitra ianao, Andriamanitra efa nandatsaka ny fanahinao amin'ny nofo rehetra ianao. Andriamanitra mamangy anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ianao. Koa izany Tompo no hideranay manokana ny anaranao amin'ity andro anio ity, iombona ny fiangonana kristianina rehetra maneran'izao tontolo izao. Mankalaza anao, mahatsiaro ny asa-panavotana sy ny fanatrehanao tamin'ny alalan'ny fanahy masina, dia nanikafanao ny fiangonana voalohany, namezanao ny fanahy masina ho amin'ny mpianatra fahizay. Ary tsaronay koa ankehitriny izany fanomezana mahagaga izany, ka raisinay ho anay Andriamanitra ny fanomezanao dia ny fanahy masina izany. Fahasoavana na amin'ny fahasoavana, fitahinana amin'ny fitahinana, fa tsy kisendrasendra fa fotoananao Andriamanitra manokana, ny nanikafanao ny fiangonanao amin'ity andro anio ity, taorian'izay vanim-potoana nikatona ny fiangonana izay no ny amin'ny valanaretina. Dia indro Tompo, miara-misaotra anao zahay fa Andriamanitra lehibe ianao, ka nanokatra ny fiangonanao ianao hiderana sy hanomezana voninahitra ny anaranao. Nisaotra nidera ny laza Andriamanitra ho anao Andriamanitra irery ihany, ilay Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, amin'izao andro Pentekostra izao, dia manana ny sitrapony izay ambarany amintsika ny Tompo, ka roenontsika amin'ny fanajana sy hoeritreretintsika fatratra izany. Hoy ny Tompo, izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga noho ny nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo, ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary ianao ny feony, nefa tsy fantatrao izay aviny na izay alehany. Dia tahaka izany koa izay rehetra ateraky ny fanahy. Amen. Sambatra mahitsy lalana izay manderaka lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra izany no ahatsiarovantsika ihany koa ny tsy fahatanterahantsika. Koa raha mety ianao ry havako, andeha hanondrika alohantsika iombona amin'izao vavaka izao, angataka famelana ny helontsika, hivavaka isika. Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina, ilay Andriamanitra telo izay iray, maneho ny ariary ny asanao eo amin'ny ivon'ny fiangonana ianao, fa maneho ihany koa ianao ny sitraponao ka nanambara fa
zay ateraky ny nofo dia nofo, ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ianao Tompo no efa miteny no fa tsy maintsy ateraka indray izahay, ary raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Dia indro Tompo efa nandeha tamin'ny nofonay izahay, ny nofonay no nibaiko anay fa nanadino ny fitarian'ny fanahy izahay, ny eritreritray, ny teninay, ny nataonay, dia samy nandeha tamin'izay filan'ny nofo sy ny dalo ny kibonay. Koa ankehitriny Andriamanitro, eo anatrehan'ny fahalotonay, fa eo anatrehan'ny fahamasinanao, dia miandrandra famelan-keloka izahay, mitaloha famondram-po, miangary fanadiovana avy aminao. Ry fanahy masina mpanavao, mba havaozy ireny fiainana aty anatinay. Ry fanahy masina mpanadio, diovy amin'ny fanahinao masina re izahay. Ry fanahy masina mpanamasina, amasino homendrika anao re izahay. Dia mino izay Tompo fa voavelany elokay, ary afaka milotonay izahay. Misaotra ny amin'ny famelana izay natolotrao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Sakazana timbavasina, famitini Tompo dudutuni kafi, fahaduvani famlai masina, masina Tompo aremi Tompo, tiarayu masina, sanate masifana, tiainanani chatwako. Santariniza nilusimanu. Riavako malala ao amin'ny Tompo, raiso amin'ny fifaliana ary ankehitriny ny teny famezatoky atolotry ny Tompo ho famelana anelontsika. Ho ny Tompo, izao dia izao ihany no mamono ny fahadisonao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahalotonao. Fa ankehitriny dia mihaino ary Jakoba mpanompoko sy ry Israely izay nofidiko. Izao nolazain'i Jehova izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-boka sady namonjy anao. Aza matahotra ary Jakoba mpanompoko, ary ianao ry Jesolona izay nofidiko, fa handatsaka rano amin'izay mangetaeta aho, ary ika amin'izay tany karakaina. Iny handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiko ho amin'ny terakao. Dia haniry eny amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo eny anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray ilaza hoe amin'ny Jehova aho, ary ny anankiray koa ankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe amin'ny Jehova, ary ny anarana hoe Israely dia ho tononona amin'ny mpanajana. Ko ambara ry havako malala amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, fa voavelany helokareo miderany anaran'ny Masina. Fa sambatra ny olona izay voavelany elona sy voasarona amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Panasa
dia samanambara-pahabe maso ny finoana izay namonjeny ny tompo azy raha teo ko andeha isika iongona amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao amin'ny fanekam-pinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy izany lahy tokana tontsika izay mitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijanona nanapaka i Pôntio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maro tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Asaina mpitiavana ary zao ny ankizy sy ny tanora rehetra anao ny hira manaraka ho fiomanantsika amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra irosoana amin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Ivavaka isika riavaka. Andriamanitro angatahanay ianao amin'izao fotoana hamakianay ny teny avy amin'ny soratra masina izao. Angatahanay ianao haniraka ny fanainao masina izay tsarovana amin'ity andro anio ity, hiasa mahery amin'ny mpanomponao izay hamaky ny teny, izay hitory ny teninao, izay handre ny teny, ary indrindra homba ny teninao hitoetra betsaka aty anatinay. Dia miasa fanay masino havozy ny fiainanay amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahanay izany mivavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika riavaka amin'ity andro anio ity. Hitantsika ao amin'ny bokony Isaia mpaminany toko 470 andininy voalohany hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa ankehitriny dia mianory Jakoba mpanompoko sy ry Israely izay nofidiako. Izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-boka sady namonjy anao.
aza matahotra ry Jakoba mpanompo, ary ianao ry Jesoroana izay nofidiko, fa handatsaka rano amin'izay mangetaheta aho, ary rika ho an'izay tany karakaina. Eny, handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiko amin'ny terakao. Dia haniry eny amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo, eny anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray ilaza hoe amin'ny Jehova aho, ary anankiray koa hankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe amin'ny Jehova, ary ny anarany hoe Israely dia ho tononona amin'ny mpanajana. Amen. Toizantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 7 andininy 1 hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'ny Jesosy noho ny alina ka nanao hoe: Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibondreniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiaviny na izay alehany. Dia tahaka izany ihany izay rehetra ateraky ny fanahy. Amen. Faranantsika ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly 4. Asan'ny Apôstôly 4 ny 19 hatramin'ny 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Petera rehefa feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe: ry mpanapaka ny vahoaka sy ny loholona, raha adinina izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny nanasitranana ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasonareo. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano, nefa tonga fehizoro, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azontsika famonjena. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny tenao no fahamarinana. Amen. Mareta, sentu noi
mampona ao aminareo any ry havako ny fahasoavan'Andriamanitra ray ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka ary ny firaisana sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika amin'izao andro pentekostra izao ry havako malala dia izay hitantsika eo amin'ny bokon'ny Isaia mpaminany toko faha 440 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faha 5. Fa izay hotsindrintsika manokana dia izay ambara ny andininy faha 3 manao hoe fandatsaka rano amin'izay mangetaeta aho ary irika ho an'izay tany karakaina. Eny, andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiko ho amin'ny terakao. Amen. Rehavako malala ao amin'ny tompo ity Isaia faha 440 ity dia efa tafiditra indrindra ao amin'izay fiainana tao aorianan'ny fahababoana tany Babilôna iainan'ny vahoaka Jiosy na ny vahoaka ny Joda izany. Ao anatin'izany ry havako malala dia sesilany ireo fampanantenana omen'Andriamanitra azy. Afaka mamaky isika manomboka any amin'ny andininy toko faha 40, toko faha 140, toko faha 240, toko faha 340 ary zao mbola hitantsika eto amin'ny toko faha 440 zao koa azy ny fampanantenana azy ireo ao aorianan'izany fahababoana any Babilôna izany. Anankiray amin'izay fampanantenana omena ary ity ambara ny toko faha 440 ity ary ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faha 5 dia mampanantena ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina sy ny fiantraikany zany eo amin'ny fiainan'ny vahoakany. Ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina sy ny fiantraikany zany na ny fiantefany zany eo anivon'ny fiainan'ny vahoaka. Zavatra roa mazava tsara ry havako malala no andeha ho resahantsika amin'izao andro pentekosta izao. Voalohany, Andriamanitra mandatsaka ny fanahiny, Andriamanitra manolotra fiadanana. Andriamanitra mandatsaka ny fanahiny dia Andriamanitra manolotra fiadanana. Zao mantsy no voalaza manao hoe fandatsaka rano amin'izay mangetaeta aho ary irika ho amin'izay tany karakaina. Hoarina toy ny any an-tany foana ny vahoaka Jiosy tany am-pahababony satria niala tamin'ilay tany tondra dromonjy tantely izy. Rehefa niala tao amin'ilay tany fampanantenana, ilay tany tondra dromonjy tantely dia ilay tany Kanana zany. Ireto vahoaka voafidin'Andriamanitra ireto dia nandeha tahaka no any amin'ny tany efitra ka mby amin'ny tany karakaina. Ny fiainany manontolo mihitsy no indro karakaina. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana Andriamanitra hanafaka ny vahoakany, Andriamanitra handatsaka ny fanahiny, dia hita sy tazana eo fa hanolotra fiadanana amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra ka hamahy ny varavaran'ny lanitra hidinany andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany mba hampahavokatra be ny tany. Dia indro ary fa ho tanterahan'Andriamanitra rabaky teny ny fanamandona ny tany mba hampahavokatra be izany mandrakariva, hahatonga ny tany mba hamoa ka hitondra fiadanana ho an'ny vahoakany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ry kristianina, tena fiainan'Andriamanitra mihitsy ny manolotra fiadanana, manolotra fahavokarana, manolotra taonazina ho an'ny vahoakany. Efa hitantsika matetika zany ao amin'ny fiainan'ny testamenta taloha, ilay Andriamanitra manolotra mihoatra no izay eritreretin'ny olona. Ary zany ihany koa ry havako malala no ankalazaintsika amin'izao andro pentekosta izao
ho tsaroantsika tokoa mantsy fa ny andro pentekosta dia hahatsiarovana lay vanim-potoana ny fahavokarana teo amin'ny jiosy fa izay. Ny andro pentekosta dia hahatsiarovana ny fotoam-bokatra fa izay. Ka amin'izao fotoana izay hanomezan'Andriamanitra ny fanahin'izao ihany koa no hanomezan'Andriamanitra indray ny fahavokarana eo amin'ny fiainan'ny vahoakany. Hanomezan'Andriamanitra indray ny taona zina ho an'ny vahoakany. Ary tsy mifanalavitra amin'izany ry havako malala ny fanazavana ny hevitry ny teny hoe pentekosta, satria ny teny hoe pentekosta dia avy amin'ny teny hoe fahadimapolo. Fahadimapolo raha marina dia hoe 10 andro aorianan'ny Paska na ny fankalazana ny Paska zany. Fa atsiarovantsika koa fa ny teny hoe fahadimapolo dia atsiarovantsika ilay taonjobily, ilay taom-panafahana, ilay taona izay hamahan'Andriamanitra ny voafatotra rehetra. Noho izany tena mamaha ny tany Andriamanitra ao anatin'ny pentekosta. Zany ry havako malala no mahatonga antsika mankalaza ny andro pentekosta ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fararano. Izany mahatonga antsika mankalaza ny pentekosta ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavokarana. Ary tsy vitsy ny fiangonana kristianina izay mankalaza ny voka-dehibe, izay mankalaza ny fotoam-bokatra, ary antsoina koa hoe fetim-bokatra aza ny vanim-potoanan'ny pentekosta rehefa ny vanim-potoana tahaka izao. Tsy kisendrasendra zany ry havako malala, fa tena mifanandrifindrindra amin'ny loko liturjika izay ampiasaintsika ty am-piangonana ihany koa. Fa ny vanim-potoanan'ny pentekosta isika no manomboka mampiasa ny loko liturjika mena, izay manambara lokon'ny fahavokarana, sady lokon'ny afo, lokon'ny fanahy masina zany no lokon'ny fahavokarana ihany koa. Ka mitodika amintsika kristianina rehetra izany ry havako malala, mitodika amintsika kristianina rehetra hihevitra mandrakarivo, hisaotra sy hideran'Andriamanitra noho ny fahavokarana izay nomenantsika, hisaotra sy hidera ary hanolotra izay anjaran'Andriamanitra noho ny fahasoavana nomenantsika. Tao anatin'ny vanim-potoana ny confinement, tao anatin'ny vanim-potoana 2-3 volana teo isika tsy nakaty am-piangonana, ary fotoana ihany koa izay heverina fa nitsahatra ihany koa aza ny fanomezantsika ho an'ny fiangonana. Fa ity vanim-potoanan'ny pentekosta ity indray ry havako malala, vanim-potoanan'ny fahavokarana omen'Andriamanitra, ary Andriamanitra mihitsy ny mampanantena fa handatsaka rano amin'izay mangetaheta sy rika ho amin'ny tany karakaina. Dia vanim-potoana ihany koa hanoloran'Andriamanitra ny fitahiana ho antsika ka hahafahantsika manokatra ihany koa ny varavaran'ny trano fitehirizantsika ho an'Andriamanitra. Afaka ataontsika tsara mihitsy zany ny manolotra ho an'Andriamanitra izay rehetra tsy nomentsika azy tao anatin'ny vanim-potoana ny confinement. Afaka ataontsika tsara mihitsy ny manolotra izay rehetra tsy nomentsika an'Andriamanitra tao anatin'ny vanim-potoana ny fihiboana. Fa ankoatran'izay dia tena fotoana fanomezana ho an'Andriamanitra koa ny vanim-potoana ny pentekosta. Andriamanitra mandotsaka ny andro ny lanitra sy ny tsiro ny tany, zany no Andriamanitra manome ny fanahy masina. Fa zany koa no mitarika ny fiangonana rehetra hanome izay anjara ho an'Andriamanitra. Fotoam-bokatra ny vanim-potoana ny pentekosta ry havako malala, fotoana ny fahavokarana io, ka ahafahantsika ihany koa manolotra ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny John, filazantsara araka ny John 4 dia voalaza ao fa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy izy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay fanjakan'Andriamanitra izay ambara eto amin'ity asany ity bokin'ny Isaia ity zany, dia ilay fanjakan'Andriamanitra hita maso ka manolotra fiadanana, manolotra fandriam-pahalemana, manolotra izay rehetra fahavokarana Andriamanitra. Fa fotoana koa ahafahantsika manolotra izay anjaran'Andriamanitra.
Andriamanitra manome ny fanahy masina araka izany. Andriamanitra manome fiadanana ahafahan'ny olona manolotra ny anjaran'Andriamanitra. Evero ary afaka malala omeo an'Andriamanitra izay tokony ho an'Andriamanitra ary omeo an'ny Kaisara izay tokony ho an'ny Kaisara. Fotoana izao eritreretantsika anolorantsika izay rehetra sahaza an'Andriamanitra. Fa zavatra faharoa ry afaka malala izay hitantsika taratra ato anatin'ity soratra masina ity Isaia 4:7. Ny Andriamanitra izay mandatsaka ny fanahy masina dia Andriamanitra izay manokatra ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Andriamanitra manokatra ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Zao ny voalaza ry afaka malala ao amin'ny 9:1 tapany 2 manao hoe eny andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiko ho amin'ny terakao. Andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiko ho amin'ny terakao. Rehefa mamaky isika manomboka ny 9 dia hitantsika ao fa mitodika amin'ny voafidiny Andriamanitra, mitodika amin'ilay mpanompony Andriamanitra dia voatonona eo avokoa ny anarana mitovy hilazana olona iray. Eo zany dia samy voalaza ao na i Jakoba izay nomena anarana hoe Israely rehefa mitolona tamin'Andriamanitra izy. Fa voalaza eo ihany koa i Jesorona izay anarana nomeny Mosesy any Israely any amin'ny bokin'ny Deutéronomie no ahitantsika izany. Sady voatonona zany Jakoba, voatonona i Israely ary voatonona koa i Jesorona izay entina ilazana ilay vahoaka voafidy, ilay vahoaka voatokana, ilay vahoaka manana sata manokana no androtsahana ny fanahy masina. Fa io vahoaka manana sata manokana io no antson'ny fanekena vaovao hoe fiangonana. Ny fiangonana no androtsahana ny fanahy masina, fa anjara ny fiangonana indray no milaza sy manambara ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Dia tazantsika eto zany eo amin'ny 5 fa rehefa arotsaka amin'ny Israely voafidin'Andriamanitra ny fanahy masina dia izao tontolo izao mihitsy no hiaraka hanambara sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Hoy ny voalaza, ny anankiray ilaza hoe an' Jehova aho, ny anankiray kosa hankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe an' Jehova, ary ny anarana hoe Israely dia ho tononona mpanajana. Zany hoe zany hanaiky an' Israely sy Jakoba izao tontolo izao, ary tsy hanaiky an' Israely sy Jakoba fotsiny, fa hanaiky any Andriamanitra izy ireo dia Jehova Andriamanitra zany. Ilay fanahy masina izay narotsaka tamin'ilay vahoaka voafidy arak'izany no mandeha ka mahatonga izao tontolo izao hanaiky sy hiondrika eo anatrehan'ny Andriamanitra Jakoba. Ary moa tsy tahaka izany koa no hitantsika ry avako malala eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly 2. Rehefa nalatsaka tamin'ny mpianatra tamin'ny fiangonana voalohany ny fanahy masina, dia izao tontolo izao izay nanodidina teo, fokom-pirenena na firenena 500 isa no miaraka nanaiky, fa nandeha tamin'ny fiteniny ny asa lehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireto mpianatra ireto. Zany hoe zany tonga varavarana misokatra anambarana ny famonjena ho an'izao tontolo izao ny fiangonana amin'ny andron'ny Pentekosta. Zary lasa varavarana misokatra anambarana ny famonjena ho an'izao tontolo izao ny fiangonana amin'ny andron'ny Pentekosta. Zany ihany koa ry avako malala no maniraka atsika amin'ity andro Pentekosta ity, andro fankalazana ny nanomezana ny fanahy masina, dia tsy inona tsy akory fa andro anankiray ahafahan'ny fiangonana mandeha mitory manambara
mizara zany famonjeny zany ho an'izao tontolo izao, hahatonga n'izao tontolo izao hanaiky ny Andriamanitra ny kristianina, hahatonga n'izao tontolo izao hanambara ny finoany ny Andriamanitra ny kristianina. Dia maniraka antsika ary avako ny soratra masina ankehitriny, maniraka antsika ho vavolombelona, maniraka antsika hanambara ny famonjena, maniraka antsika hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ry avako malala ao tompo, raha fehezina ny tenin'Andriamanitra izay nitoriana tamintsika teo, dia manambara fa ilay vanim-potoana androtsahan'Andriamanitra ny fanahy masina, ilay vanim-potoana andatsahan'Andriamanitra ny fanahany amin'ny fiangonana, dia vanim-potoana izay hampitsimbadian'Andriamanitra ny tantara, hampitsimbadian'Andriamanitra ny fiainany vahoakany, ka ilay vahoaka izay voageja sy voababo tany amin'ny fahababoana teo no indro lasa fitaovana hitoriana ny filazantsara sy hanambarana ny famonjen'Andriamanitra any amin'izao tontolo izao. Ilay mpianatra izay tery sy nihidy an-trano raha mivavaka no indro lasa nanambara ny famonjena lehibe ho hita amin'izao tontolo izao rehefa nilatsaka ny fanahy masina. Ary dia ilay mpianatra, ilay voafidy izay tratrany nosary sy ny karakaina no indro tratra ny taonazina sy nomezan'Andriamanitra ny rano ho an'izay mangetaheta sy rika ho an'izay karakaina. Hain'Andriamanitra mampitsimbadika ny tantaran'ny mpino sy ny fiainany voaosony, fa ankinina amintsika kosa ny angatana amintsika kosa dia ny anakinantsika ny fiainantsika amin'izy Andriamanitra ireriana. Hiasa mahery eo amponareo anery avako malala, ilay fanahy masina mpanavao ka manavao ny fiainana ara-nofo sy ny fiainana ara-panahy. Fa ho an'Andriamanitra irery kosa ny voninahitra. Amen. Aoka iombona amin'ny vavaka isika ry avako. Andriamanitra misaotranao dia misaotranao tokoa izahay noho ny amin'ny teninao, noho ny asany fanahinao miditra nitsehitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy eo amin'ny fiainan'ny vahoakanao, eo amin'ny fiainan'ny mpanomponao tsiraray avy. Tsaronay marina tokoa izaho. Ny asany fanahinao masina lehibe izay mampahery fa mampahavokatra ary momba ny taranakay raha teo. Amin'ny tian'ity tompo dia hitombo indray ary ho ampitombonay ny finoanay ny asan'ny fanahinao izay mandray an-tanana ny fiainanay, fa izay kosa hijoro vavolombelonao na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanomponao Andriamanitra marina tokoa. Vavaka aminao izay Andriamanitra amin'ity anio ity, ho amin'ny fiangonanao sy ny toy ny fanompona rehetra, apetrakay manokana eo am-piaratananao Andriamanitra ny amin'izay ahafahan'ny fiangonanao manohy izao fanompona izao amin'ny kalalana sy amin'ny fahafahana tokoa. Ary raha sitrakao dia hanome tanteraka fahalalana ho an'ny fiangonana ianao amin'ny mponanao maro. Dia mivavaka sady zahay ho an'ireo fandaharam-potoana rehetra izay kasain'ny fiangonanao, ny ho amin'ny hoavy rehetra apetrakay am-pelatananao, fa mivavaka ihany koa izay amin'ireo fandaharam-potoana lasa izay tsy tanteraka noho ny amin'ny antony ara-pahasalamana. Dia ianao Andriamanitra ampahery sy hamonitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ireny fotoana ireny, ary hanome sy hanolotra fandaminana vaovao hiarenan'ny fiangonanao amin'ny laoniny.
entiny ambavaka araka izany ny tompona ndraiky mpiangonana rehetra eo anivony foibe FJKM, eo anivony synodam-paritany, eo anivony fitandremana izay misy anay indrindraindrindra. dia ianao Andriamanitra hitsinjo ireo mpanomponao tsiraray avy aefa be amin'izany, fa tsy mitsahatra izay Andriamanitra ao mivavaka ho amin'ny firenenay sy indrindra amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 izay vomaika melipatrana eto amin'ny nosy Madagasikara. Andriamanitra mivavaka manokana izay mba ny tananao Andriamanitra mitsotra hiaro ny voaosotrao, hiaro ny mpanomponao tsiraray avy, ary ampahery ireo tompona andraikitra samy hafa amin'ny fitantanana sy fifihezana izao valanaretina izao. Eny Andriamanitra ao anatin'izao vanim-potoana izao dia mivavaka manokana izay ho amin'ny faritra Atsinanana, ho amin'ny faritra Toamasina, izay mampihely fatratra izany valanaretina izany. Arovy sy tantano Andriamanitra izany faritra izany indrindra, arovy manokana ny fiangonanao amin'izany toerana izany, izay toerana nahavavahady ny filazantsara ny Madagasikara. Arovy ny synodam-paritany Toamasina vavahady ny filazantsara manontolo sy ireo fiangonana rehetra ho aminy, ireo mpitandrina rehetra tariany ray aman-dreny président synodaly entinay ampelantananao izany. Andriamanitra arovy tsy ho voakasiky ny aretina ny fiangonanao, fa mivavaka ihany koa izay amin'ity andro ankehitriny ity ho an'ny mpanomponao rehetra izay very asa tao anatin'izao vanim-potoana izao, izay tsy manan-kohanina, izay sahirana amin'ny fivelomana. Andriamanitra hanolotra azy ireny ny sakafo sahaza ho azy ianao, ary anome ny anjara ho an'ny tsiraray avy. Ary ireo rehetra manana etaeta, ireo rehetra manana faniriany fosy izay tiany asaratra eo anatrehanao, dia anokananay izao fotoana fomonja izao ao anatin'ity vavaka mangina ity. Andriamanitra mihaino ny mpanomponao ka haino ny etaeta ny fonony tsiraray avy. Zany ary Andriamanitra no vavaka sandratray eo anatrehanao, mihaino vavaka ka mamaly fa ny fo torotoro sy mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinontsino. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, fa ianao nefa nampianatra anay vavaka manao hoe raha ny ao izay ny an-danitra ho amasinina eny anaranao, ho tonga eny ny fanjakanao, atao eny ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay ny izay alina sahaza ao anay, ary mamela ny ekay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho afaka-panahy, fa manafana ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Come
anzenteresa mitaniray de tonga paradisa marudemo efamoalisa andrany lofamasina ry avako malala ao amin'ny tompo hitsodrano anareo ane Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra fiadanana aneo amin'ny rahalahy ary fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompo ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian Jesoa Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona ary ho aminareo ny firaisana sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Emikambana milino amipifali ambe kami ubini maneno takani ranube amikuvi avukua timisi tumpusi panukukua emirazana iratukua ipunina ujunale dia ho an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.